amintsika. Ny voalohany ahoana zany no toyany. Ny didy izay navoaka ny Conseil d'État dia ankatoavana ary ny tenako dia mandala fatratra ny tany tandalana. Ekeko izay didy mivoaka izay ary ankatoaviko 100 isan-jato. Mbola tsy nahazo ny notification avy amin'ny Conseil d'État, notification avy amin'ny fahefana mahefana ny ministère tutelle na ny préfecture tenako ary mbola tsy nisy ny passation. Ka mandrapa tanteraka an'ireo dia mia ny fampandehanatra rano tenako. Tsy mandray fanapakevitra intsony goavana, tsy mamatotra ny commune intsony sy ny maro hafa ihany koa, fa dia mampandeha ny rara andavanandro. Manantena aho fa ho avy tsy hoela ny fandraisana atanana any commune urbaine ho an'izay isotoerana anahito. Mpitantana sa tonga dia mandeha mikotany eo fotsiny. Ny zavatra efa hita aloha zany zao iainana andavanandro dia manomboka mitobaka ny fako. Efa manomboka mivoaka ny baka zany efa miilana rehefa mandeha amin'ny toerana akaikina tseny ianao zany ohatrany hoe Nosy-be, eny petite vitesse, farifaritra Isotry, eny Andravoahangiana Masikara, raha ny hita tamin'ny omaly zany sy maraina io dia efa manomboka miilana ny fako efa ataontsika hoe raha tao anatin'ny 2-3 andro 4 andro teo zany zao nisy fahasarotana noho ny antony iny satria mampanao gazety ny tena dia mikary baovao ihany tsika tokony fahalamanana dia noho ny fahasarotana tamin'ny fahamam-bola ahafahana mividy solika. Satria solika raha ny fampadihana solika 25 millions eo zany dariary ny vola lany fampandehanana ireo camion BDB ireo zany 550 camion miodana zany amin'izao fotoana zao amin'ny fanalana ny fako n'Antananarivo dia ohatrotra zay zany fipetransika mbola ao anatin'ny fotoana zay manahirana dia manahirana mivalana aretina satria mbola impox mbola eo resaka fahadiovana zany engany mba tsy haharitra ny ataontsika hoe fanasorana ny fako amin'ny fahadiovan'ny tanàna fa tsy mifako ihany fa manomboka hita ihany koa na amin'ireny fivarotana amoron-dalana ireny efa manomboka amin'ny fenofeno ny arabe amin'izao fotoana zao mitombo ihany ny toerana zay tsy nahitana mpivarotra na ahitana mety antony maro samihafa mety hoe fahasairana ny mahatonga an'izany fa eo ihany koa amin'ny lafiny hoe endrikendriky lay gaboraraka zay manomboka amin'seho amin'izao fotoana zao mety mero iverenantsika indro tokony raha fahalamanana fa isan'ny andrasan'ny maro zany zao hoe iza iza le PM zay zany zao le fanontaniana mipetraka mbola sary piterana ambady be voka aloha satria ny hoe lalampanorenina moa zany voalazan'ny filohan'ny fanavaozana ny republika dia ny 950 anatin'ny lalampanorenana io zany no mamaritra ny hoe fombafomba amin'ny hoe ahafantarana zay ho prime ministre zao dia mazava be ny voalazan'le article 54 io fa zay vondrona manana ny maronisa eo anivon'ny anteny mirapiry ifanoritana indray izy tokony raha fahalamanana amin'izao fotoana zao hoe fa iza zany tena manana ny maronisy dia ezaka tsika misy midingan-dramo zao tsy manena manonanarina satria vavao efa miparitaka le zany mato mila vonjy Philobert dia tena manizingizina hoe izy moa le Irmara no le mila vonjy Philobert dia isan'ny député tena io zany raha ohatra ka hoe oharina Pilomany be raha oharina amin'ny Pilomany zany na hoe mpanao natation dia tena izy dia avanana amin'le catenage zany hoe manao le tsikaroka manao ina dao le filazany reny le do manao scroll manao rehetra tena hoe tena catenage mihitsy iny ataony satria tena misy fotoana izy loko zao dia izy zany nandalo mangy izy dia efa nandalo mena izy efa nandalo teo izy zany volomboasary izy farany teo dia le manga moa nisy karazany ihany izy teo nelanelany teo fa dia zay izy moa zany ny filoha lefitra fafito avy amin'ny mpanohitra zany eo anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana zao dia laza izy tamin'ny omaly ry tokony fahalamana ery zareo tokony hanolotra ny anarana hoe zareo ny maronisy manahirana amin'io sady ny sarantranga zany hoe Irmara no fanjakana volomboasary no hoe nitoloma amin'ny vahoaka teo ny ao atsimo zaza mbola marina hoe nisan'ilay karazana hoe nanaraka ny tsiodrivotra dia hoe nivadika fa ny zany koa ary mety tsy aza maivana ihany lay
resaka lalàna tenen'ity député ray ity hoe ny andininy faharoa amby fitopolo amin'ny lalam-panorenana dia tsy afaka mivadika sy manangana na miova avondrana parlementaire ny député ray ka zay le fantanina beraka hoe mbola taratry ny foroana vahoaka ve ilay anteny miram-pirenena nateo ary la hoe fitsimbadiana nataondreo hiromara sasany ie miezaka moa tsika iantso miantso solomavambahoaka eo anivony anteny miram-pirenena am'izao fotoana zao raha zao izy honorable Randrenary Fanomezatso raha ohatra fa mandrehana anao mivantany atao amin'ny top radio miarabanao monsieur le député miaraba tompoko miaraba maheno venao reo matoa solomavambahoaka miarabanao reo matoa filoha lefitry ny anteny miram-pirenena faritany fianaratso mivantany eto amin'ny top radio am'izao maraina zao andrasana dia andrasana moa zany ny amin'ny hoe fanendrenana natolotra narana avy aminareo eo anivony anteny miram-pirenena ny am'izay ho prime ministre mampiresaka be am'izao fotoana zao ny amin'ny fampiarana n'le andininy fa efatra amby dimapolo sy ny andininy faharoa amby fitopolo eo indrindra ianao satria ianao dia itsikaritry ihany nanao faneho-kevitra teo amin'ny tambazotra sosialy omahaly tao arin'ny tsisika zay nataon'ny filoha lefitra fafito eo anivony fanoherana zany eo anivony anteny miram-pirenena ny amin'ny hoe ny hiromara no maro anisy ina no fanazavana azy hoentina re mato filoha lefitra ny zava-misy moa zany dia mbola ao anatin'ny fampiarana ny lalam-pandrenana ny fitondrana misy am'izao fotoana zao ny hitantsika tsara fa ny article 54 amin'ny lalam-pandrenana dia hoe ny maro anisany no manolotra ny prime ministre ary ny filoham-pirenena no manindry dia ny zavatra misy zany dia tao arin'ny fanovana dia rahantsika mahita tsara taloha tamin'ny fifidianana solomavambahoaka 420 ny député voafito tamin'ny vovonana hiromara ny 7 amby fitopolo dia voafito tamin'ny tsy miankina sy ny atoko politika samihafa anisan'izay ny firaisan-kina misy MDS anankiray misy ny fivohy moa anankidimy dia ny sisa tsy miankina amintsika miteny zao zany dia misy ny vondrona parlementaire tsy miankina ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara izay ahitana solomavambahoaka 920 zay io vondrony député tsy miankina zany eo ihany koa moa zany raha ohatra ka ny voalaza lalam-pandrenana ihany resana afaka miala mivondrona na alamy azy ilay solomavambahoaka ary mijalina ho tsy miankina eo anivony anteny miram-pirenena dia fa tsy miditra anatina vondrona toko zay zany no mazava tsara ao anatin'ny lalàna zany zavatra zany dia izay zany am'izao fotoana zao nahaka ny hevitry ny fitsarana avy mbola lampandrenana ny anteny miram-pirenena tamin'ny volana novambra lasa teo dia namaly ny fitsarana avy mbola lampandrenana hoe raha vondrona tsy miankina dia azo ny solomavambahoaka atao ny mivondrona anatin'izany fa tsy afaka miditra anatina toko na vondrona toko eo anivony anteny miram-pirenena am'izao fotoana zao zany dia zay no zavatra iainany eo anivony anteny miram-pirenena ary zay fikambana ny vondrona parlementaire zay no mipetraka ao plateforme ny tenanay moa anisan'ny filoha-piara-mitatana zany plateforme izany miaraka amin'ny député ao anatin'ny firaisan-kina mahatratra 970 ny isanay ka ny fanambaran'ny filoha lefitra fafito milaza hoe manana ny maronisy eo anivony anteny miram-pirenena dia tsara ny manamarika 420 ny solomavambahoaka voafito tamin'ny anaran'ny hiromara efa nametra-pialana tao anatin'izany ny 220 zany hoe efa 230 zany ny sisa ny solomavambahoaka tena ao anatin'ny vondrona hiromara eo anivony anteny miram-pirenena zay tsy maronisy intsony satria misy vondrona tsy miankina ihany koa ao anivony anteny miram-pirenena zay mahatratra 920 solomavambahoaka mandrafitra zany ny dikan'izay izay zany no manana anjara toerana amin'ny fanolorana ny prime ministre araky ny voalaza ny 420 amin'ny lalam-pandrenana andriamato filoha lefitra somary nanaitra ihany ny fanginanareo solomavambahoaka satria nareo zay maro anisy amin'ny endriny ankehitriny io zany amin'le hoe ho an'ny fanavozana ny république amin'ny Madagasikara no nano tolotra anarana nanendrena n'ilay prime ministre teo dia prime ministre Hery Tsalama
vo rajonary velo sy miaraka ny gouvernement teo a nesorina tamin'ny alatsinainy teo na ny ravaina moa zany le gouvernement tantarihana somary nisy fahanginana tany aminareo marina fa ny anteny miarapire ny fitarana momba lalam-panorena ihany ko dia namoaka le hoe tsy mifanongana ny androm-panjakana zany a fa hoe nareo nefa tsy mbola navita nanao tombana n'ilay gouvernement va de tonga tamin'le hoe fandravana izy a inona mety antin'le fahanginana ary aiza ho aizany amin'izao fotoana zao ny amin'ny mety ho tolotra anarana ho famosolony zany premier ministre zany. Ia, raha ny zava-misy a dia raha tadiditsika dia nametraka Andriamatoa Voalohany ny fanavaozana ny Repoblika fa ao anatin'ny 2 volana no anombanana ny asan'ny gouvernemanta. Nefa efa ny ohatra zay feptaona nomen'ny filohan'ny fanavaozana izay zany hoe efa miditra amin'ny 5 volana tsika zany dia Andriamatoa filoham-pirenena ihany zay nanendry no nanao antombana no nahatsampa hoe tokony ato amin'ny asany zany reto satria mety misy fahatsapana tao fa misy tsy naomby ao anatin'ny gouvernemanta. Dia zay no izay antony zay zany dia no fanohanana ny filohan'ny fanavaozana zany hoe fanohanana n'ilay fitondrana mba hisy ny filaminana eto amin'ny firenena fizahay mpanohana indray no handeha ampiakapeo no zay antony zay satria na izahay aza nahatsampa fa misy mpikambana vitsivitsy atao anatin'ny gouvernemanta zay tsy hitataratra ao anatin'ny fanatanterahana ny vina sy ny atao hoe fitakina nisy teto amin'ny firenena io zany rariny ny sikitsiny raha nandray an'izay fanapahan-kevitra zay Andriamatoa Filoha ary tohananay izay fanapahan-kevitra no raisy n'Andriamatoa Filohan'ny fanavaozanay zay. Ia. Nandehibe ny resaka tao anatin'ny 27 ora fa hoe fa tokony mivoaka ilay anaran'ilay na tokony voatendry mihitsy ilay prime ministre nareo anatin'ilay vondrany maro anisa amin'izao fotoana izao ve efa nanao tolotra anarana tokoa ny amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny amin'izay ho prime ministre ho avy eo. Raharam-pirenena moa izy ty tsy azo raisonaika na atao hoe atao amena marina tokoa fa ny filohan'ny fanavaozana tsy nametraka ohatra ny tamin'ny fitonana teo aloha ao anatin'ny 27 ora tsy maintsy nitsangana ny gouvernemanta tsy nametraka fepitoana kosa angamba Andriamatoa Filohan'ny fanavaozana iarahantsika mahafantatra zany mandinika ary miaraka hevitra lalina hoe izy marina moa no tokony afaka miara-miasa sy mamaly ny hetaheta sy ny fitakiana nisy ho an'ny fandrovana teto amin'ny firenena no zany mino hafa mbola tsy tara angamba ny fifampidiniana dia ao anatin'ny fifampidiniana tanteraka zany zao ho an'izay olona ho atolotra amin'ny toeran'ny lehibe ny gouvernemanta izay. Andriamatoa Filoha Lefitra farany mety ho fantatra amin'ity farany herinandro ity ve zany le izy sa mety aloha angamba mety tsy ho anjarako zany fa mbola ao anatin'ny adihevitra sy ny famolavolana angamba no azoko resahana fa satria maro ny manam-pahefana indrindra fa Andriamatoa Filoha angamba no mety tara toerana ilaza hoe amin'izao no anendrena ny prime ministre. Eny ary saona be deabe anao Andriamatoa Filoha Lefitra ny antim-neram-pirenena faritany Fianarantsoa tamin'ny anaiky mitondra éclairage fohifohy mikasika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao indrindra moa ny ao anatin'ny ataontsika hoe ho fanendrena ny izay ho prime ministre eo izy makasitraka indrindra Andriamatoa Solobavabaoka. Misaotra indrindra tompoko ary misaotra ny mpanaraka tsy tapaka ny top radio zay ny heno naharitra ny heno makasitraka tompoko. Ndao ary dia isorona be deabe ny Solobavabaoka ny Madagasikara voafito amin'ny district ny Manandrina faritra Morony Mania ary Filoha Lefitry ny anteny miram-pirenena faritany Fianarantsoa zay nanaiky nitondra fanazavana fo zay zany izy raha fa tena fihezana amin'ilay fomba fiteneny an-tanàna mpanaovana dôme na ludo zany amin'ny andriny ankehitriny ihany koa dia gisagisa mainty aloha zany le prime ministre tsy ary ianao ihany teo nefa nanotombatombo sarosarotra ho an'le prime ministre zay ho avy eo tsy le gouvernement hijoro eo ny ataontsika hoe anohindrara satria araka ny teo tsy maintsy andamina indrindra fa manoloana ny fanapahan-kevitra ny amin'ny resam-pifidianana ny amin'ny hoe olana ara-tsosialy miseho hoe tsero izao ny ambatana zaka efa ndraisantsika kely teo ilay resaka hoe farany tatsaha efa nisy ihany no hoe vaolana vonjomaika fa io moa ny ato ny gouvernemanta dia asa hoe manao hoe apetsaka mety hoe endrika tahaka an'ireny fanambarana politika moa io manao rano lavy io asa hoe ino ny azo antika satria eo koa ny raha resam-pirenena zay tsy azo hidirana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe ho fitraika nio resaka olana ratsolika maneran-tany io tsika dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 andreo zany
ny telo herinandro eo amin'ny ankapobeny ny fahatongavan'ny solika amin'iny faritry moyen orient any Oman moa zany hoe tsika somary efa ivelany kely le détroit d'Ormuz io ny atsakana zany ny solika miasa eto Madagasikara de manahora manoloana ny fahasarotana amin'ny fivezivezen'ny sambo amin'ny ankapobeny sy ny fiakaran'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena resem-pirenena amin'izao fotoana zao dia sarotra ihany ny inona fa hoe voatana amin'ny endriny ankehitriny ny vidin'ny solika izay irininy rehetra mba tsy diso fiantraikany be ary efa manomboka faneho-kevitra maro samihafa mbola izahana ampidirina moa satria raha matoa sofiratsiraka ohatra zao solomavoaka Madagasikara zao vita amin'ny faritry Vatomandry iny de isan'ny naneho hevitra ny amin'io ny aya moa zany ary efa tafiditra ao anatin'ny efa ny zavatra nyresantsika teto hoe zao ny fotoana tokony heverany amin'ny hamokarana ny zavatra tena ilaitsika eto Madagasikara mba tsy ekinana be loatra amin'le fanafarana manoloana an'izao ambana be dehibe moseho maneran-tany izao fasitsika faingo kely de miverina tsika manaraka ny fandarana ary mandray ny hevitry ny piano ihany koa